Genesis 7:7 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io Jehovah tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny samy fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia nalanao eo aminao 7 avy, lasy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany 2 avy, lasy vavy, ary ny voromanidina koa isan-karazany 7 avy, lasy vavy, mba tsy ho lany taranaka ambony tany rehetra ireny. Fa raha afaka hafitony, izao ampilatsaka ranon'orana ambony tany 70 andro sy 70 alina, ary ny zavatra verina rehetra izay natao dia haringako tsy ho ambony tany. Ary Noa nanao araka izay rehetra nandidiny Jehovah azy. Ary efa 900 taona Noa raha tonga tambonin'ny tany ny savitrano. Ary Noa sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny vinantovavy miaraka taminy dia niditra tao amin'ny samy fiara mba tsy ho tratry ny savitrano. Ary ny biby madio sy ny biby izay tsy madio sy ny vorona mba amin'izay rehetra mandadana mikisaka amin'ny tany dia nisy niditra tsiroroa ho amin'ny Noa tao anatin'ny samy fiara, dia lasy vavy araka izay nanditin'Andriamanitra ny Noa. Ary rehefa afaka hafitony dia tonga tambonin'ny tany ny savitrano. Tamin'ny andro 710 tamin'ny volana faharoa tamin'ny 900 taona niainan'i Noa, tamin'izany andro izany dia nipoitra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe ary nivoy ny varavaran'lanitra. Dia nisy ranon'orana mivatravatra tamin'ny tany 70 andro sy 70 alina. Andro izay indrindra dia efa tafiditra tao anatin'ny samy fiara Noa sy Sema, Siama ary Jafeta, zanakalahy Noa, mba amin'ny vadiny Noa ary ny finantony telo vavy miaraka taminy. Dia izy ireo sy ny bibidia rehetra samy araka ny karazany avy, sy ny biby fiompy rehetra samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandadana mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy, ary ny vorona rehetra samy araka ny karazany avy. Dia ny voronkely sy ny manana elatra rehetra dia niditra tao amin'ny Noa tao anatin'ny samy fiara ireo, dia tsiroroa avy tamin'ny nofo rehetra izay manam-pofinaina. Ary izay niditra tao dia lasy vavy avy tamin'ny nofo rehetra araka izay nanditin'Andriamanitra ny Noa ary narindriny Jehovah tao izy. Ary naharitra 70 andro tambonin'ny tany ny savitrano, dia tonga betsaka ny rano ka nanainga ny samy fiara. Dia nitsikafona ho afaka tamin'ny tany izy, ary nahery ny rano ka tonga betsaka indrindra tambonin'ny tany, dia nandeha teny ambonin'ny rano ny samy fiara. Ary nahery dia nahery indrindra ny rano teny ambonin'ny tany ka voasarona ny tendrombohitra avo rehetra izay tambanin'ny lanitra rehetra. 510 akio no nioarina ny rano ka voasarona ny tendrombohitra. Dia maty ny nofo rehetra izay mihetsiketsika tambonin'ny tany, dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny bibidia sy ny biby rehetra izay mandadana mikisaka amin'ny tany ary ny olona rehetra. Izay rehetra nanam-pofinaina teo ambavy avy tamin'izay rehetra teo amin'ny tany maina dia maty avokoa. Ary naringana ny zavatra verina rehetra izay tambonin'ny tany, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny zava-mandady na mikisaka ary ny voromanidina dia naringana tsy ho amin'ny tany ireny. Ary Noa sy izay niara-ny toetra taminy tao anatin'ny samy fiara ihany no sisa velona. Ary nahery tambonin'ny tany 530 andro ny rano.